Iarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary izy tamin'ny zana-bolana indrindra mahakasika an'ilay rivodoza kejania tamin'ity an'ity tamin'ny tolakandro teo dia nitombery hatrany ilay rivodoza ary lasa niakatra ho forte tempête tropicale zany ny tanjakany amin'izao fotoana izao. Raha ny mombamomba azy tamin'ny 3 ora teo izy dia manodidina ny 2,900 tany atsinanan'ny Toamasina misy ny Foibeny izay misy rivotra manodidina ny 70 km isan'ora rerana tafiotra 520 km isan'ora. Ny lalany tsy niova hatrany mikisaka miakandrefana hatrany ity rivodoza ity ary mahafaka hatrany amin'ny 5 km isan'ora. Raha ny izay lalana izay dia manambana hatrany ny faritra atsinanan'i Madagasikara indrindra ho an'ny faritra afovoany atsinanana izy ka tombanana hiditra tanety izy ho an'ny rapitso tolakandro na ny rapitso alina any amina tanjakana cyclone tropical intense na rivodoza mahery vaika izay mety misy tafiotra hatrany amin'ny 520 km isan'ora ao anatin'izay raha izay tanjakan'izay sanatria no tratrany ao alohan'ny idirany an-tanety ao an'izay andron'ny rapitso izay ka manoloana izany indrindra dia mampiatitra ny fepetra mifanaraka amin'ny filazana loza-manambana amin'ny loko mavo ny faritra Ambatsoa Analanjorofo, ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analamanga, Betsiboka, Antala, Andapa sy ny distrika Mantsara Befandriana Avaratra. Fanairana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny faritra Ibongilava, Itasy, Vakinakaratra, Meleky ary ny any Menabe. Ho an'ny reo faritra izay nahazo ny filazana loza moa dia entanina hatrany zany anaraka ny vaovao na ny fivoaran'ity rivodoza ity ary koa ny toromarika omen'ireo manam-pehefana isan-tokony mba ahafantarantsika ny fepetra mifandraiky amin'ireo loko izay azo ny faritra na ny distrika tsirairay avy ao anatin'izay. Raha ny tombatombana aorian'ny fidirany an-tanety ho an'ny andron'ny rapitso tolakandro na ny alina izay eo anelanelan'ny Fenorivo Atsinanana sy Mahanorina Pikavilla dia mizotra miakandrefana mamakivaky ny avoatany mandalo an'ny faritra Alaotra Mangoro, Analamanga ary tombanana mivoaka any amin'ny tapany atsimon'ny faritry Melaky na anelanelan'ny fisasahan'ny faritry Menabe sy ny faritry Melaky zany no andrasana ivoan'ity rivodoza ity an-dranomasina any amin'ny alarobia alina no any na ny alakamisy vao maraina be. Ho hitantsika eo ihany moa ny fivoaran'izay rehetrarehetra izay fa araka izany dia ny fandalovan'io rivodoza kejany io zany no mandrafitra ny toetrany androntsika amin'ny ankapobeny indrindra atao anatin'izay 3 andro ho avy izay ny toetrany androntsika ary ho an'ny rapitso vao maraina manomboka mandraona ny andro na mety ho araina orana ho an'ny faritra Ambatsoa, ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ho an'ny rapitso vao maraina be. Manomboka mandraona mitsitokotoko ihany koa ny andro ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Ivato ary ny any faritra Melaky moa dia misy ny andraona izay mety mbola mipetraka amin'ny maraina be. Ny aminy kosa dia mbola ny masoandro aloha no ivatoerana kokoa ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray manomboka mahazo vana ny orana izay arahi-kotroka indraindray ho an'ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana orana matevina moa izany miaraka amin'ny tafiotra ilay rivodoza mitatra miandalana ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny faritra Analamanga ho an'ny takarivana ny alina ihany koa miakina tanteraka amin'ilay fidiran'ilay rivodoza an-tanety moa izay mety ho fivadian'ny andro indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara izay mety hisy ny tandrivindraona misy tokotoko amin'ny faritry Melaky sy ny faritry Diana ary koa ny any amin'ny faritry Sava. Ny ambiny kosa dia mbola omaina tanteraka aloha ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay manodidina ny 20 degré Celsius maripana ho an'ny avoatany. Raha ny ihany koa dia mbola somary misy fiakarana aloha ny maripana ho an'ny rapitso atoandro ho faritra Atsinanana Madagasikara indrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefana izay mety tratratrany 20 degré Celsius ho an'ny faritry ny tapany tsy mandrefana ihany koa dia didina ny 5 degré Celsius maripana ho vinavina ho an'izay andron'ny rapitso izay ny alarobia mikisaka miakandrefana ny lalana rivodoza ka mahazo vana ho an'ny faritra maro araka izany ny orana izay miaraka aminy mbola mitohy kosa nefa ny orana ho an'ny faritra avoany Atsinanana dia ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana zany ho an'ny avoatany ihany koa dia mbola ao anatin'izay orana izay ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Itasy, ny any amin'ny faritra Ibongilava, mitatra any amin'ny faritra Iboeny, Betsiboka sy ny faritra Melaky ary ny any amin'ny faritra Menabe izay orana izay. Mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Vatovavy, Fitovinany sy faritra Atsimo Atsinanana ary faritra Nosy ary koa ny any amin'ny tapany avaratra amin'ny faritra Ambatsoa. Torak'izay ihany koa ny amin'ny faritra Diana sy Sava, mibalika kosa ny masoandro ho an'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara.
raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alabia zay midina ny maripana ary saika hita taratra zay ho an'ny faritra Atsinanana ny avoatany ary amin'ny faritra avoan'andrefana Madagasikara izay olaloha zany no ahitana an'izay fidinana maripana izay ho an'ny avoatany manokana dia andrasina hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana vinavina ambony indrindra amin'izay andro ny alarobia izay raha toka mifanohitra amin'izay kosa ny any amin'ny tapany atsimandrefa sy dia mety miakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ho an'ny andro ny alarobia any amin'ny tapany atsimandrefan'ny nosy ny andro ny alakamisy raha ny tombatombana dia efa mivoaka an-dranomasina ilay doza ary miha manalavitra ny morontsiraka fa na izany na zany dia miverina mahazovahana ihany ny orana tandrivindraona misy tokotoko indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefa Madagasikara ray manontolo ny any amin'ny faritra Sofia Boeny, faritra Melaky ny any amin'ny faritra ka ary koa ny any amin'ny faritra Menabe mety ahitana izay tandrivindraona izay ihany koa ny atitan'ny faritra Atsimandrefana mety ahitana tandrivindraona ihany koa ao anatin'izay ny any amin'ny faritra Ambatosoa sy ny faritra Nalanjofa fa amin'ny ankapobeny aloha dia efa somary mahalana tanteraka izay orana izay ny ambiny dia tombanana miverina maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay manomboka misy fiakarana tsikelikely indray zany ny maripana saika manerana ny nosina zany zany dia mbola manodidina ny 5 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo ho an'ny avoatany ary ny any amin'ny tapany atrefana kosa dia mety miakatra hatrany izay maripana izay satria dia tombanana mahatratra hatrany amin'ny 7 degré celsius ho an'ny faritra Atsimandrefana ny andro ny alakamisy izay hatrany dia izay ny meteo azo naroso tamin'ity an'io ty raha fisindray fotoana manaraka veloma tompo.